Inona avy ireo lesona momba ny fanetren-tena izay mbola mila ianarantsika amin'ny fiainana? Ankatantsika amin'Andriamanitra ny hanoro antsika an'izany ao anatin'ity fandaharana inverse.mg ity anasana anao ampitiavana ary zany. Saotra ho an'Andriamanitra ary arabaina am-pifaliana ianao irariana ny fiadanan'ny tompo hitoetra aminao, ahatonga anao iaina arak'izay voambaran'ny soratra masina ka mandresy lahatra anao hanapahanao hevitra tsara. Andesika aloha hiaraka hivavaka. Tompo, misaotra anao noho ny fampirisianao anay mandrakariva hijanona marina sy hanao ny sitraponao amin'ny mpanetren-tena. Ampio izay mba tsy hiala amin'izany, kanefa ny safidy mbola azonay ampiasaina, arovy amin'ny safidy ratsy ihany koa izahay, ary ampahirezo amin'ny alalan'ny teninao izay mbola tokony ho fantatray momba ny fanetren-tena sy ny fihetrena anatrehanao dia atoroy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy lesona momba ny fanetren-tena mbola tokony ianarantsika ary avelan'Andriamanitra ho hitantsika sy ho haintsika izany, tahaka ny zanak'Andriamanitra izay efa niainana izany tety ambonin'ny tany, na ny ohatra sy modely faratampony indrindra ho antsika. Enoy ary ilay izy. Izao ny voalohany hoe mialoha ny voninahitra ny fanetren-tena. Aza maika izany tonga dia voninahitra ny tadiavana, fa manetren-tena aloha ary tsy anjarako sy anjaranao ihany koa nefa ny manome voninahitra, ny maka voninahitra, fa Andriamanitra ny manome voninahitra. Ny mpianatra izay mitovy amin'ny zaza indrindra ny mahomby kokoa amin'ny asa ao an'Andriamanitra, fa tsy ny mpianatra izay mefitena ho nahazo fahalalana sy manana fahaizana manokana be dia be. Afaka miara-miasa amin'izay mitady ny hamonjy fanahy, fa tsy ny hanandratra ny izaho, ny hery sy ny sain'ny ny lanitra rehetra. Hamonjy fanahy fa tsy hanandratra ny izaho. Azontsika atao tsara mamantatra an'izany ao anatina fivavahana, hoe hamonjy fanahy ny tanjon'ilay fivavahana sa hanandratra ny izaho. Hiaro-tsika amin'izany nefa Andriamanitra. Fa rehefa manandra-tena kosa ny olona ka mahatsapa fa tena ilaina izy hampanjary ny drafitra asa lehiben'Andriamanitra, dia asain'ny tompo esorina izy amin'izay fotoana izay. Izany mila fantatsika izany. Tsy ilain'Andriamanitra izany, tsy ampiasain'Andriamanitra ny olona manandra-tena. Tsy ampy ho an'ny mpianatri Jesosy ny hoe ampianarina momba ny toetry ny fanjakany fotsiny, fa ilain'ny mpianatri Jesosy ihany koa ny fiovam-po izay ahatonga azy ifandrindra amin'ny foto-kevitry ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Fiovam-po no ilaintsika. Ny toetra tsotra manadiny ny tena, ny toetra toy izany zany, fitiavana feno fahatokisan'ny zazakely, izany ny misy vidiny eo anatrehan'ny Lanitra. Izany ny tena toetra mampiavaka ny tena fahalehibeaza marina. Dia ilay hoe tsotra toy ny an'ny zaza, feno fahatokisan'ny zaza zany, manadiny ny tena, fa manome lanjan'Andriamanitra kosa. Nazavain'i Jesosy indray tamin'ireo mpianatra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe momba ny fahamendreny eto an-tany na hoe ny fisehosehoana hoe izao ny zava-bita, izao ny natao. Adino avokoa ireo eo tongotr'i Jesosy. Tsisy hita kory ireo. Na ny mpanan-karena, na ny mahantra, na ny mandihy fianarana, na ny bado, nizaniza, dia ray ihany ny lasitra andraisan'Andriamanitra azy. Tsy misy fiheverana momba ny saranga na ny famboniana arak'izao tontolo izao eo amin'Andriamanitra. Fa izay fanapahan-kevitra izay ihany hoe hihetry sa hanandra-tena. Sarobidy eo mason'Andriamanitra ny fanahy anankiray, ary indrindra ka hoe fanahy tsotra io sy torotoro fo eo anatrehan'Andriamanitra. Apetraka Andriamanitra eo amin'ny olona mantsy ny tombo-kasehany, tsy noho ny laharan'ilay olona, na ny arenany, na ny mari-pahaizany, na ny zavatra mety mirentirenty hafantarana azy, fa noho ny maha-iray azy amin'ny Kristy. Olom-pirenen'ny lanitra no iheveran'Andriamanitra antsika sy andraisan'i Jesosy Kristy antsika, ary izay ny tokony ho tanjona ambony indrindra eo amin'ny fiainantsika, ny olom-pirenena tanteraka tafiditra olom-pirenen'ny lanitra. Ampahiry-asa ianao Andriamanitra ka ny lesona momba ny fanetren-tena tahaka ny an'ny zaza, ny manadiny ny tena sy izay efa nampianarin'i Kristy asa ianao dia ho tanterahantsika araka ny sitrapony, ary ampahiry antsika izy hiaina n'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ara-panompoana, eo amin'ny fiarahamonina, eo anatin'ny ankonana, eto amin'ny firenena sy ny rehetra maneran-tany. Ombantsika ny Andriamanitra hivavaka isika. Misaotra ny amin'ireo fanampindesina momba ny fanetren-tena Tompo. Sitrakay raha hampiatra izany zahay kanefa tsy amin'ny herin'ny tenanay fa amin'ny fampirisian'ny fanahy masina mandrakariva tanteraho aminay izany. Amin'irao fo zahay tamin'ny tsy nety tamin'ny lasa rehetra,
ary arovo kosa amin'ny hoavy mba hahavita araka ny sitraponao. Io ty namako ty ary ambino izy amin'izany fandehanany amin'ny fanetren-tena eo anatrehanao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.